Jaona toko faha 7-10. Fitoerana ao an-tranon'ny iray ho an'ireo rehetra mino ny zanak'Andriamanitra. Jaona toko faha 7-10 andininy voalohany hatramin'ny faha 3. Aza malahelo ny fonareo, minoa an'Andriamanitra ary minoa aiko. Ao an-tranon'ny raiko misy fitoerana maro, raha tsy izany dia efa nilaza taminareo aho. Fa andeha amboatra fitoerana ho anareo aho. Ary raha andeha amboatra fitoerana ho anareo aho, dia ho avy indray ka handray anareo any amiko, ka izay hitoerako no hitoeranareo koa. Jesosy ilay hanilalana mankany amin'ny iray. Jaona toko faha 7-10 andininy faha 4 hatramin'ny faha 9. Ary fantatrareo koa ny lalana ho any amin'izay alehako. Hoy Tomasy taminy, Tompoko, tsy fantatray izay alehanao, ka hataonay ahoana no fahafantatra ny lalana? Hoy Jesosy taminy, izaho no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Tsy misy olona mankany amin'ny iray afa-tsy amin'ny alalako. Izay mahafantatra an' Jesosy, mahafantatra ny iray. Jaona toko faha 4-10 andininy faha 7 hatramin'ny faha 4-10. Raha nahafantatra ahy ianareo, dia ho nahafantatra ny raiko koa. Ary hatramin'izao dia mahafantatra azy ianareo sady efa nahita azy. Hoy Filipo taminy, Tompoko, asehoy anay ny iray, dia ampo anay izay. Hoy Jesosy taminy, izay elizay no efa nitoerako teto aminareo, ka tsy mbola fantatrao ihany va aho ry Filipo? Izay nahita dia nahita ny ray. Koa ahoana no anaovanareo hoe asehoy anay ny ray? Tsy mino va ianao fa izaho ao amin'ny ray, ary ny ray ato amiko? Ny teny izay lazaiko aminareo dia tsy avy amiko izany lazaiko izany, fa ny ray mitoetra ato anatiko no manao ny asa. Minoa ahy, fa izaho ao amin'ny ray, ary ny ray ato amiko. Fa raha tsy izany, dia minoa ahy no ny asa ihany aza. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa. Izay mino ahy, ny asa ataoko no hataony koa. Ary anao asa lehibe noho izany azy izy, satria izaho mankany amin'ny ray. Ary na inona hangatahinareo amin'ny anarako, dia hataoko izany mba hankalazana ny ray eo amin'ny zanaka. Raha mangataka zavatra amiko amin'ny anarako ianareo, dia hataoko izany. Ny fanahy masina dia ampanantenaina ho an'izay mino ny zanak'Andriamanitra. Jaona toko faha 4-10 andininy faha 5-10 hatramin'ny faha 9-20. Raha tia ahy ianareo, dia hitandrina ny didiko. Ary izaho angataka amin'ny ray, ary izy anome anareo mpananatra hafa mba ho eo aminareo mandrakizay, dia ny fanahy ny fahamarinana, zay tsy azony izao tontolo izao raisina satria tsy hitany na fantany. Fa ianareo no mahafantatra azy, satria mitoetra eo aminareo izy, ary ho ao anatinareo. Tsy hamelanareo hokamboty aho, hankaty aminareo aho. Vetivety foana dia tsy ahita intsony izao tontolo izao, fa ianareo no ahita. Satria velona aho dia ho velona koa ianareo. Amin'izany andro izany dia ho fantatrareo fa izaho ao amin'ny raiko, ary ianareo ato amiko, ary izaho ao aminareo. Zay manana ny didiko ka mitandrina izany, dia izy no tia ahy, ary izay tia ahy no ho tia ny raiko, ary izaho ho tia azy ka hiseho aminy. Hoy Jodasy tsy Iskarota taminy, Tompoko, nahoana no aminay ihany no hisehonao, fa tsy amin'izao tontolo izao koa? Jesosy namalika nanao taminy hoe, raha misy tia ahy, dia hitandrina ny teniko izy, ary ny raiko ho tia azy, ary hankao aminy izahay ka honina ao aminy. Izay tsy tia dia tsy mitandrina ny teniko. Ary ny teny izay renareo dia tsy ahy, fa any ray izay naniraka. Zany teny zany dia efa voalazako taminareo raha mbola mitoetra eto aminareo aho. Fa ny mpananatra dia ny fanahy masina,
izay hirahiny iray amin'ny anarako, izy no hampianatra anareo ny zavatra rehetra sy hampahatsiaro anareo ny zavatra rehetra izay nolazaiko taminareo. Jesosy manome ny fiadanany ho an'izay mino azy. Jaona 2:20, 17 hatramin'ny 1:30. Fiadanana no avelako anareo, ny fiadanako no omeko anareo. Tsy tahaka ny fanomen'izao tontolo izao no fanomeko anareo. Aza malahelo na matahotra ny fonareo. Efa renareo fa izaho nilaza taminareo hoe handeha aho, nefa ho avy aminareo ny ray. Raha tia ahy ianareo dia ho faly, satria mankany amin'ny ray aho, fa ny ray dia lehibe noho izaho. Ary ankehitriny efa nilaza taminareo aho, dia ny tsy mbola tonga izany mba inonareo rehefa tonga. Tsy laza zavatra maro aminareo tsony aho, fa avy ny andrinan'izao tontolo izao, nefa tsy manana na inona ato amiko izy. Fa mba ho fantatra izao tontolo izao fa tiako ny iray, ary araka izay nandidininy iray ahy, dia izany no ataoko. Mitsangana, andeha isika hiala eto.